Alleloia. Dia moa fifania lehibenay ary lasana bamanara no eo ana amintsika amin'izao fotoana izao a. Tonga indray ny fotoana izay rahantsika anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandalana andramoka izao a, ny akiradio a, ny mpikambana tatin'ny vavaka fiambenana, indrindraindrindra ny groupe izay maresy izay miaraka aminay isan'andro a manototosa an'izao fandarana mamintsika izao. Fiadanana tompony eo amintsika rehetrarehetra dia matoky sy mino aho fa mahery tsara taonindrentsika ary matoky sy mino koa fa hifampaherentsika amin'ity androany ity. Raha anao vao tonga miaraka aminay dia tetena aminao hoe tsika sendrasendra natongavana eto a, fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ka dia mety eza hihaino ny feony a, mety eza hitenenana eto anao amin'ity androany ity. Andaontsika hihaino ny feon'Andriamanitra eto indray androany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay hoentintsika eto. Dia raha androany vao tonga miaraka aminay dia tetena aminao hoe tonga soa ianao a, tsy diso lalana akory ianao ary tsika sendrasendra koa ny nahatongavanao eto. Fa zany izy lahy raha misy raha ilan'ny tompo anao a ary nofidiny manokana ity amin'ity mba hitsoina ianao a, mety eo anatina kion-dalana ngezabe ny fiainanao amin'izao fotoana izao ary manoloana anao ny akavia sy ny akavanana dia matoky sy mino aho fa hitondra sy hitari-dalana anao a ho any amin'ny akavanan-dalana ny fanahy masin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Dia tahin'ny tompontsika rehetrarehetra, tahin'ny tompo manokana koa na mivavin-kadaka izay niditra voalohany teto tamin'ity androany ity. Dia tononona aminao ny fiadanan'ny tompo raha navavin-kadaka. Tsy ny vady aman-janaka ao ihany a, fa hatramin'ny biby fiomponao a, izay rehetra anao a, izay rehetra ao ambany tafotranonao a, izay rehetra mahakasika anao a, na hatramin'ny fianakavianao lavitra indrindra dia ho variana. Fa na dia ho tahin'ny tompo izy any amin'izay misy azy any dia ho variana izy hoe fa ahoana ary izany, fa tsy fantany fa noho ny aminao a dia ho tahiana ny ankohonanao raha navavin-kadaka. Ho tahian'Andriamanitra ny a ianao sy ny ankohonanao dia mifanatera amin'ny ankohonanao rehetrarehetra mandrosoa hatrany hatrany. Tahin'ny tompo a raha Latojo a, ao ihany koa Ranambavy Ama, Ranambavy Lina, tahin'i Jesosy Kadaka, Kodareoni, Bertsava, dia tonga soa izy koa Soameva, Mapionina, Erika, Razana Monika, Sandola, tonga soa Bertsava efa noteneniko teo, Erika Anatra, Yangonirina, Kodanela, Lantonirina, Mami, Mireille Gros, Kodanela, Marijo, Erselina, Razana Soa Sylvie, Zizi Carla ihany io, Bertsava, Alleloia, Ferana Rakoto tonga soa, Niaina Maheny soa, Rantarina Marie Charline, Falra Heritovo, Wendy tonga soa, Marijo Zamina kamaradin'i Jesosy, dia tonga soa avokoa Izika Menakavy, Rodina, Ajasika Patitsy, Lovlikina, dia Mami, Lantonirina, Niaina Maheny soa, tonga soa daholo Izika Menakavy,
koa i Angelina Angela, ao ihany koa Rodine Sandrine Erika Jessica Patitsy, Razana So Sylvie Lavritina voatengotra daholo zany, Loni Ralph Lonirina, tonga soa isika mianakavy, Eliza Tsiala, Tsiry Amboaramiel, Thierry Albenja, Fintso, Eliana, Geneviève Andriamananjara, Ando Andry, tonga soa, Nambintso, Makrina, indray zao tsika mianakavy. Tena faly mahita anareo ary dia maharetatra amin'ny faliny isika tsirairay avy. Milo zavatra izay andalo tsika hivavaka hametraka ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra. Fatao mpanjotsika nambavitsika Rodine avy any Koweity, izy no hivavaka fanomboana amin'ity androany ity. Na ny tompona nambavy Rodine hanao ny fitenenana. Ya. Tay tompo izoko fianarakoto mba hivavaka manomboka ny fanomboana amin'izao fotoana izao fa tsy afaka miteny nambavitsika Rodine. Azafady indrindra, afaka miteny ve raha nabavy Rodine azafady na eny ve izy teo? Eny paster, afaka miteny. Dawary, azafady. Mbola taniny tompo pastera mianakavy, taniny tompo koa tsika tsirairay avy mpanaraka zao fandaharana vavaka fiandenina zao, andeha isika hivavaka hanapetraka zao fotoana eo am-pilatanan'Andriamanitra. Tompo ray masina tsara indrindra ao, mbola faly misaotra miteny mankalaza ny anaranao izahay, satria mbola afaka nitantoka ny laso sy narovanao izay nandritra ny tontolo andro iny, ka mbola tafahoana amin'izao fandaharana vavaka fiandenina izao. Ankehitriny tompo, tsy afaka tsy hisaotra anao izahay satria lehibe ny famindrampolo izay asianao amin'ny tsirairay avy, mbola manana fofonena izay amin'izao fotoana izao hanomena tombonandro izahay. Isaoranay tokoa amin'ny zavatra rehetra izay natao teo amin'ny fiainanay Jesosy Malalao, ka resy izany fisaorana izany dia atolotra ianao izany. Ary ankehitriny koa Jesosy tsy miafy aminao koa ny tenanay tsirairay avy nandritra n'izany tontolo andro izany. Raha misy zavatra izay tsy mety tsy afaka sitraponao Andriamanitra, dia mangataka famelan-keloka, mangataka famindram-po avy aminao izahay Jesosy, ka resy ny fonay atolotra ianao izany. Ary ankehitriny tompo indreto izahay natanteraka izay ity fotoana izay niarahanay aminao, hitory ny hafatrao hanambara ny fahamarinanao Jesosy Malalao amin'izao fotoana izao. Raha misy namanay mbola andalana amin'izao fotoana izao Andriamanitra, dia mangataka ny fananany masina hikasika azy, aoka ianahana fenga ny diany Jesosy Malalao ka tonga soamantsara amin'izao toerana misy anay izao. Ary fandindeto reto mpanompona reto, aty ny mpanomponao izay tonga ny hafatrao Andriamanitra, aty koa ny mpanomponao pastera izay hamela belatra ny teninao, aty koa ny mpanomponao izay tonga ny vakoka firenena Jesosy Malalao. Ny mpanomponao izay tonga hafatra eto Andriamanitra dia mangataka ny fananany masina hanano hanatanteraka sy halavorary izay teny izay entiny izany mpanomponao izany, ary hanome fanahy masina ho azy ka sy ny fonay izany teny izany Jesosy mba ho tafita soamantsara amin'ny tsirairay avy. Ingane Jesosy Malalao, an'Andriamanitra no hibitsika ao am-pony reto vahoaka anazy izay hiatrika izao fotoana izao Andriamanitra. Ingane tompo izay teny izay afafin'ny mpanomponao izany Jesosy mba tsy ho verimena amin'ny tsirairay avy. Ingane tompo mba tsy ho tahaka ny diranay eto no handraisanay izany ny teninao izany, satria araka ny teninao izay manao hoe mifankajara amin'ny totoa ianao dia hiadana izany no hahatongoavana soa aminao. Masina ianao mandraisa fampianarana avy amin'ny vavany ary halatsavo ao amponao ny teny. Eny a Jesosy ingane izay teny izay afafin'ny mpanomponao izany Jesosy mba handraisanay, fankazaranay eo aminao ary hampiadanay koa izany. Azahoanay soa avy aminao Andriamanitra, ary ho fikitra ao amponay izany teny izany Andriamanitra. Ary ndreto koa Jesosy
olona zay tonga zany firenena zany ka sy ny fananamasina izy jesosy anatanteraka izany firenena vakoka firenena mba ho tafita amin'ny firenenanay jesosy malalao akasiky ny fony izy re mba hifikitra eo amina bebe koa hanaradianao hiala amin'izay ratsy rehetra andriamanitro ary ato koa jesosy ny connexione rehetra mangataka anao andriamanitro hamindeha tsara mba tsy hoisy sakantsakana sy fitaovana izay entinety andriamanitro ka signy rahana jesosy ao mba tsy ho tapatapoka izany fitaovana zany jesosy malala ao mba hahatody samantsara izao fotoana izay entinety zany andriamanitro engane jesosy ao tsy takany dirane ety jesosy no voanay mba hahazo hery tanjoka avy aminao raha misy marary dia hazo fahasalamana raha misy kivikivy dia hahery izany jesosy vafoka petrika eo ambilatananao ka resy hanjaka jesosy malala ao halleluia amen. Alleluia, makasitraka indrindra andrarambavolotintsika tanatin'izany vavaka matsiro izay netiny tamintsika teto androany izany. Dia miarabantsika rehetrarehetra trany izay tonga mety mbola tsy voalaboko teo ry ranambavy mihaja jesosy mahery fahabeolazana kandapa tonga soa kadaka efa nanarabeko teo dia mankasitraka andrarambavolotintsika tamin'ny vavaka matsiro fa dia mamy tokoa ny vavaka dia andriamanitra malaka repasaonany amaly fitianao ranambavy rodinina tahiny jesosy no ila anankiray tsika dia aoriana tifitytsika eto dia hitraka hatrany amin'ny tenin'andriamanitra tenin'andriamanitra izay hoentin'ny mampionina toriteny androany satria tsy nisy ny mpandarantsika teo tsy nisy ny misandata teo ny antony dia tsy tratra n'le programme. Alleluia. Tsara fantatritsika mantsy fa mampionina atao trano tsy sanatria hitaraina tanamepaka akory zany fa mba milaza aminareo fotsiny hoe ohatrohatry ny ahoana fa mampionina atao trano ry havana dia mihoatra lavitra noho ny miasa ny ampiasana izy amin'ny asan'andriamanitra ary isaorana azy zany isaorana an'andriamanitra nomezany azy an'izany hery zany fa lazaiko anareo maraina parivan'ny andro dia tsy voavaliny ny mesazy nareo misy aminareo nentina mbavaka izy manao an'izay misy aminareo no ampianarina baiboly izy manao an'izay misy aminareo no delivrena tontolo andro izy manao an'izany vao androany ariva zao izy tao anatin'ny ora vitsivitsy mampiofana tokantrano satria misy tokantrano hotsofina rano eto amintsika tsy ho ela dia rehefa hotsofina rano tsy ho ela dia tsy maintsy mianatra baiboly aloha ny mpivady dia teo izy ora vitsivitsy ny rahany taminareo teo dia nidikan'izany vitsy zany rehetrarehetra zany dia mikarakara ankonana indray izy. Alleluia. Raha zao tatao tena teneko anareo mihitsy fa efa elaela tsy tapaniarany sakafo tamin'izy io amin'ny atoandro sasy ny antony matetika izay mivady miara-misakafo foana fa tatoato tena eo ampidirana avy miasa ny atoandro eo ampanaovana délivrance izy dia mandefitra satria fantatro fa ho an'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany tonga ny hariva eo ampanaovana asan'Andriamanitra izy ary ny hariva teo efa tamin'ny fito sasany tany mihitsy vao libra ny vao vita ny zavatra nataony ny fampahirezana izay nataony taminareo dia tsy tratra intsony ny fandarana androany. Ny antony hitenenantsika an'izany dia mba nanantsika compréhension ihany koa ngambany ny amin'ny zavatra ndrendrenareo mety misy fotoana misy mesazinareo misokatra ao dia tsy hita ny mparivan'ny andro ohatra ny antony dia satria zao mbola misy alefany tsikelikely ny zavatra satria le mesazy anankiray tonga dia dikan'izany misy zavatra tao ambadiky le mesazy mety adiny iray laniny amin'iny olona iny mety adiny iray sasany tsy fantatro arakaraka izany ka dia izay tsy nampisy fandarantsika teo vamoa ny fotoana amin'ny herin'ny androantsika misy fandarana farany vavaka fiambenana dia any amin'ny voalohan'ny septambra indraytsika vao miana satria mba haka fialan-tsasatra kely dia za moa efa niteny taminy hoe neny ao rehefa maka fialan-tsasatra ianao dia tena fialan-tsasatra amin'izany fotoan'izany zany dia azagaga nareo raha tsy hamaly mesazinareo mihitsy aloha izy fa tena mba ataontsika miala sasatra izy aloha fa tena natsapa reraka izy dia amin'io zany tsy dia misy ngamba aloha ny zavatra ohatr'izay fa tena mba hoe avelantsika mihitsy izy mba maka sasatra kely aloha fa matsiaro reraka ihany izy ny fahitako an'ilay izy
tsy izy no mitarena zany ary tsy izy no mitenenteneno ato zany a fa zany no mitena zany satria misy re ohatra teo fandarana tsy nisy misandratana de efa nanao ansena hatramin'ny marena de zany ny ato tsy mampisy an'le fandarana tsara fantatrareo ihany a izany zavatra izany koa de tahiny tompo ane tsika mianakavy a de mahaleza amle tsika moa ty de zao ry havana malala ity asan'andriamanitra ataontsika ity a de ataony amin'ny vady moa zany de izy ty a de tena hoe atao amin'ny fo amin'ny fitiavana fa atao koa arak'izay vita zany hoe miezaka manolotra izay mivady a zay rehetra mety ho vitanay sy tratra nyherinay tonga eo amin'ny fotoana hoe tsy afaka ohatra na tsy vita de efa mba azonareo an-tsaina zay hoe tsy vita matotso natao de mino aho fa tsy misy koa hoe angataka zavatra mihoatra fa de arak'izay vita e amin'ny tena azo hoe ataovy a arak'izay vita misy ny zavatra tsy vita misy fotoana tsy vita tsy ho nitsinitsika eo anatrehan'Andriamanitra akory zany fa de ezahantsika eo a arak'izay azo atao de tahin'ny tompo a mampionona vavaka ho azy tsika de tahin'ny tompo koa ianareo misaotra amin'ny teny mampahery a zay ataonareo eny ary tahin'ny tompo ary tsika andao ary eniritsika de avetsika hitrarana amin'ny teny Andriamanitra eto mampionona ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo meno finaritra dolary a isika mianakavy a tahin'ny tompo la zareo fa mbola pivy atampoka indray no nandeha elana jiky ao ary
tsainy rampo fianao irery ry tomposo marena sy fananako sambatra fefarino tiavinao lainao fidiko sy ny fidiay enikasiampoka ny fanay sambatrao manananao sambatrao manananao sambatrao manananao. Alleluia. Izavy le sambatra manana an Jesosy reo a. Sambatritsika manana an Jesosy a. Sambatritsika manana Andriamanitra velona tahaka an'io Andriamanitsika io. Menofinaritra ary tsika rehetra hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika sady filazana ihany moa amin'ny efa nitenena tamintsika teo moa so nareo misy isan-kerinandro vao tafiditra eto dia milaza amintsika ihany fa amin'ny sabata 13 août no misy farany fandarantsika aloha dia avy eo aloha sina calendrier misy aloha ilazana azy tahaka nisy taona fa tamin'ny heritaona moa ohatr'izao volana du 15 au 30 juillet tsika no tsy teo amin'ity ndray 15 au 31 août zany hoe zao zany amin'ny sabata herin'ny rapitso 13 zany no misy ny fandarantsika dia vita iny dia ny sabata riva zany dia mikatona tanteraka aloha ity fandarana kelitsika ity dia ny sabata aorianan'iny 13 ny 20 août misy indray ny fandarana live fitoam-bavaka sy toriteny tahaka ny mahazatra dia mbola tsisy ny aloha fandarana vavaka fiembenana takariva mahafinaritra vavaka maraina tsy misy ireny dia ny sabata 27 amin'izay tsika tonga eto indray miaraka eto. Alleluia. Ny sabata 20 sy 27 zany tsika miaraka eto dia manomboka ny latsinainy iny amin'izay 29 manomboka miverina ny fandarana vavaka fiembenana 29 30 31 premier miditra ny mpianatra ny 2 sy ny 3 sy ny 4 kosa tsika hiditra fivadikanina 2 3 4 septembre tsika miditra fivadikanina manitsana zay rehetra tsy fataterahana rehetra tanatiny vacances iny sy ny mety sanatria dia sanatria ho fangatsiatsiahana kely sy ny sisa iverenantsika amin'ny kery indray hidiran'ny taom-pianarina sy ny taom-piasana vaovao indray 2022-2023 misy an'izany koa mantsy amin'ny tiasan'Andriamanitra tsika ity dia zay zany ny filazana raha misy afaka manoratra eo moa dia mba hitan'ny olona zay mety tara izany zavatra satria tsara mba hitan'ny olona ihany zany sao dia misy tsy sao dia venareo tsy hitantsony zay rehefa mitababolana amin'izao nareo mijery eto tsy mahita dia tahiny tompo ary tsika menakavy zao tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentin'ny mampionona amintsika dia menofinaritra ary tsika menakavy dia matoky sy mino fa fahiranao ity tenin'Andriamanitra izay hoentiny amintsika ity androany dia tahaka mahazatra moa azagaga ianao raha tsy miaraba izy tsy hoe tezitra izy na malahelo ka tsy miaraba atsika fa izy ity dia toriteny tany anaty vavaka maraina no sotonina hoentina amintsika ampian'ny vavaka hariva vavaka fiembenana mba handraisantsika fampahirezana dia iny no velabelarina androany ianareo izay efa neno vavaka maraina dia pahenonareo ty toriteny ty fa miamy fambelabelarina kosa izy androany zay ny anton'le tsy mampisy fiarabana an'ilay izy ndao ary avatrantsika dia nytoriteny tany tompo ary mampionona anao ny fitenenana. Tamina faharoa amin'izao fotoan'izao namaky ten'Andriamanitra dia fampahely araka izany teniko anao izany hoe Andriamanitra momba anao dia ianao aza matahotra ianao. Koa ny tiana faharoa toko fahafolo no vakitsika androany. Koa ny tiana faharoa toko fahafolo andininy fahatelo ka hatramin'ny andinina fahadimy vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ny tiana faharoa toko fahafolo andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahadimy no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy.
Hoy ten'Andriamanitra manao hoe fa na dia velona amin'ny nofo aza izahay dia tsy mba miady araka ny nofo fa tsy avy amin'ny nofo miadin'ny tafikay fa mahery amin'Andriamanitra andava fiarovana mafy fa mandrava ny fisainana sy ny zavatra avo rehetra izay asangana hanohitra ny fahalalàn'Andriamanitra izahay ka mamaky ny hevitra rehetra anaiky amin'ny Kristy. Halleloia. Na dia velona araka ny nofo aza izahay hozy Paoly dia ny fiadinay tsy mba araka ny nofo, ny tafikay dia tsy avy amin'ny nofo. Halleloia. Mahery amin'Andriamanitra hozy izy ny tenin'Andriamanitra andrava fiarovana mafy. Misy fiarovana mafy avana malala natsanga ny devoly eto amin'izao tontolo izao ity. Misy zavatra mafiorina eto ary io tenenin'ny Paoly fiarovana mafy, hevitra atsangana anohitra. Izany ny zavatra atsanga ny devoly eto ary io fanoherana n'Andriamanitra io tena asiny fototra mafy io a. Tena hoe misy fototra tena mafiorina, tena malokaka. Ravana malala ny fanoherana n'Andriamanitra, hevitra anoherana n'Andriamanitra atsanga ny devoly eto amin'ity tany ity. Ravana malala ay Paoly dia nilaza na dia nofo aza izahay. Ny fahitan'ny olona ny Paoly dia olona nofo, olona kely ary tamin'io fotoana io dia natsiratsirain'ny olona Paoly nambanin'ny olona. Hozy izy ny olona hoe tsy nao tsy marina izany. Hoy ny soramandry manao hoe teny nentin'ny Paoly namaly izay nanohitra sy nametaveta ny fahefany ka raha nao azo apôstôly tsy apôstôly marina. Tsiratsirain'ny olona. Hoy tsika hoe hoy ny tena Andriamanitra hoe ao ny fotoana hamaliana, ao ny fotoana hanigina. Hatreto Paoly dia namaly an'ireto olona reto izy. Marina fa ny fahitan'ny olona ny Paoly dia izany. Nanana ny fomba fiteny tengely havana ny olona. Inona koa izay io? Inona koa ny mbatoriana eo? Inona koa mba vitana eo? Io ary voaviana sy ny sisa. Fa ny havana malala namaly Paoly tsy avy aminay mandeha araka ny nofo izahay dia izany no hitanareo hoe Paoly mijery ny zavatra ivelany nareo hozy izy eo ambany eo. Izany ny zavatra hitanareo hoe ty zaho olona ratsy be aho taloha dia izao lasa mitoroteny, olona tsinitsinina kely ny fahitanareo aho fa aoko fantatrareo hozy izy Paoly. Attention fa mandeha araka ny nofo aho, mandeha amin'ny nofo aho fa ny tafika iarahako tsy nofo. Ry havana malala, ny tafikintsika reto tsy nofo ary ny tafikintsika tsy nofo ny adivantsika fa fisainana mafy, fisainana natsangana anohitra n'Andriamanitra izay natsanga ny devoly eto amin'ity tany ity. Halleloia. Amin'ny fotoana ianao mandresy an'izany fisainana avy natsanga ny devoly izany dia izany ianao natao hoe mpandresy. Halleloia. Tsy mijery ny zavatra hita maso ianao, tsy mijery ny zavatra izay mety io kely havana malala ny zavatra izahana-pahitana antsika hafa. Fa matetika tsy ao anatin'ny dreny foana ny tena marina. Fa hoy ny teny malagasy hoe fisaka ny rano ny kasarika diavo. Fa iny fisainana tsangana iny mihitsy ny havana malala no toerintsika amin'ny alalan'ny fananantsika ny herin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny nofo ny tafika eo io raha iainga ianao androany. Raha mahita olona ianao mety manelatsira anao, mety manao tsinitsinina anao dia jereo fotsiny. Ary ny olona ngely havana malala raha mijery an'ireo apôstôly ireo dia nahita fa resy ny apôstôly. Raha tamin'ny nofo no jerevana andreo dia resy ireo. Reo ke maty-martyra daholo. Reo ke havana nombona tamin'ny hazo fijaliana ny havana Petere, ny tapahan-doha ny havana Paoly. Satria ny jiosy dia tsy mahafantatra fa tsy ny nofo. Ny nofo no ny reseny, ny nofo no ny adivany. Dia nipotehany tokoa ny nofondreo apôstôly ireo satria mieritreritra izy fa rehefa resy ara-nofo ireo dia resy. Rehefa tapa-doha Paoly dia resy. Izay ny fahafantarany jiosy azy. Rehefa nombona Petera dia faly izy rehetra
izany resy ry havana malala fa tsy fantany ny herin'Andriamanitra izay miasa tao anatin'ireto apôstôly reto. Nentina namonjena andreo apôstôly ireo maty martiora taky ny ahoana nefa na voninahitra ananandreo maty martiora ry havana malala tsy fantatry ny jiosy zany fa le ny jiosy dia zao ihany omboy vonoy kadrao atao ny lohany zay ny fantatry ny olona. Ny olona nge ry havana malala rehefa hamotika anao dia zay faly mihitsy izy mahitanao apotika faly izy mahitanao hoe inony ianao zany sanatria zany mba nananana ihany ianao taloha dia mahantra dia nefa rany amin'izay sarinao Facebook rehefa ianao tena efa reraka be dia faly ny olona ozy hoe zay ny vitany amin'io resy io zay ny vitany amin'io zesiny ry havana malala fa ao amin'Andriamanitra tsy zany. Ao amin'Andriamanitra tsy zany ny satroboninahitra ny andry an'reto mpianatra reto tao amin'iny amin'ny fotoana namonoana azy efa tsy hitan'ny olona trony zany. Ny olona efa tsy nahitan'izany trony fa nijanona teo amin'ny fahafatesan'ny apôstôly ny zavatra hitan'ny olona nitsahatra teo amin'ny Petera nombony nitsahatra teo amin'ny Paoly tapando zay ny zavatra hitan'ny olona farany satria zay ny nataony zay ny tanjony dia vitany ny tanjony dia tapitra teo koa ny azy. Ry havana nga misy olona manao ratsy anao dia ozy izy ianao hoe tena ohatrany nandaitra tamiko mihitsy le izy misy olona ozon'ny olona dia rehefa ozon'ny olona dia tanteraka le ozony tena mampalahelo dia faly ange ry havana le olona manozony fa zany olona zany atsoin'Andriamanitra zany rehefa tonga amin'Andriamanitra dia tapahana ny ozony manombotra eo. Halleloia. Efa tsy heron'ny nofotsony amin'izay ny azy fa ny herin'Andriamanitra nitasika avy any an-danitra. Halleloia. Mandrava fiarovana mafy tsaloko ny tantarany Joshua andeha andravany mandany Jeriko ry havana malala fiarovana mafy fa raha Joshua sy ny zanak'Israely tsy navitan'io mihitsy na mbola tsy fantatry ry havana hoe fitaovam-piadiana inona le teny any tsy raha avan'izany manana Jeriko zany fa nidina ny Mikaela nidina ny tafiky ny lanitra ry havana nanampy ny zanak'Israely ny tena manatra hoe nanampy fa ny zanak'Israely tsy nanao ninina mihitsy io tokony tsikitika na biriky ray azy fa ny tafiky ny lanitra ny nandrodana ny fiarovana mafy dia ny mandany Jeriko nafahandreo olona ireo nepita. Alleluia. Ianao androany raha hiainga ianao ao anatin'ity tontolo andro ity dia zao ny tsarovy aza mandeha ianao angatantsika tafiky ny lanitra androany hiaraka aminao omanao hiado anao. Halleluia. Fa misy fiarovana mafy eto amin'ity zao tontolo zao ity ezahana tsangana isanandro ary io fiarovana io dia manohitra atsika io hatrany amin'ny voalohany ka mandrakizay mandram-pifarany ty tany ity dia hanohitra foana ny tanjony io zavatra natsangana io hevitra hatsangana hanohitra an'Andriamanitra io ry havana malala fa ianao. Halleluia. miteny tahaka ny Paoly ianao androany mety kely ianao mety tsinitsininy ianao fa ianao io mihitsy omban'Andriamanitra ianao nitafika ao dia tsy eny aminao tsy miara-mila ianao tsy manana gendarme ianao na ray miaraka aminao tsisy polisy tsisy nizanizy ianao. Halleluia. Nareo any Madagasikara iza ry havana mba hoantsonareo polisy ary antsona mbola tenenindreo hoe vidio anao ny carburant voamiantsika tao dia ianao efa voatafika miantso azy ianao mbola ameo lozy izy ary toy aloha ny lasaontsika sisa rehefa nanohatena itsika amin'izany tsisy antenena nge tsika reto iza ry havana no hiatehiratsika andao hiatehitra amin'Andriamanitra fa i Paoly dia niatehitra tamin'Andriamanitra izy tsy avy amin'ny nofo izy nitafika na dia nofo azy zahay fa nitafika dia mahery lavitra mahery amin'Andriamanitra handrama fiarovana mafy dia nitevolo samy ry havana malala. Tianao Jesosy tena tianao Jesosy aza misaraka aminy ianao na oviana fa mombanao any Israely ataontsika tena mahafinaritra be ty
Alleloia. Tsy nataontsika lera mahafinaritra be satria vetsika mira mahafinaritra be ihany. Mankasitraka indrindra any mampionontsika tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay nentiny teto izay. Dia Andriamanitra manakariam-pahasoavana anie mahaly fitianao mampionona dia mahereza hatrany hatrany dia Jesosy mahaly fitia. Alleloia. Mankasitraka antsika ihany koa mampahery andry rehetra mitoritenin'ireo mampahery azy foana ny fampaherezana izay ataonareo. Androany tsika dia hijery tsika izay momba an'izay toriteny izay hoe misy ny zavatra hita maso misy ny zavatra tsy hita maso. Mirabandralahalay aloha asan'ny apôstôly Aimé Manambotsoa Verselina Pasteur Rondro izay ihany mbola tsy voaravaka ny anamahinso voaravaka teo Mama Valentina tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Tsy dia mahazatra mahita ny toriteny mampionona fo kely fa mino fa voarainareo ihany nefa izay. Zavatra roa no resahantsika eto androany dia ny hita maso nofo zany sy ny tsy hita maso ny fanahy. Hoy Paoly hoe na dia velona amin'ny nofo ary zay, ary velona amin'ny nofo daholo tsika rehetra, tsy mbola nisy mihitsy hoe apôstôly efa anjely no nandeha nitoriteny, fa nofo daholo tsika nofidian'Andriamanitra so ampiasaina. Mampiasa olona nofo Andriamanitra, fa iny nofo iny kosa no ametrahan'ny fanahy, tafian'ny fanahy, omeny fanahy mahery. Alleloia. Dia lasa hafa. Hoy Paoly hoe na dia velona amin'ny nofo azy zay dia tsy mba miady araka amin'ny nofo. Alleloia. Tsara zany. Na dia velona araka amin'ny nofo ary zay ozy izy dia tsy mba miady araka amin'ny nofo. Fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadian'ny tafikay, fa mahery amin'Andriamanitra handrava fiarovana mafy. Fa mandrava amin'ny fisaina sy ny avo zavatra avo rehetra izay hitsangana ohatra amin'ny fahalalana n'Andriamanitra izay, ka mamaby ny hevitra rehetra anaky an'i Kristy, ary vonona hamaly ny tsy fanarahana rehetra izay rehefa tanteraka ny fanarahanareo. Alleluia. Amen. Fanontaniako aloha hoe mety tsara ny fahitanareo anany fa ny ety amiko tsy misy ohatry ny tapaka hafahafa izany ny connexion dia lasa tsy misy hitako nareo variana ihany le izy. Alleluia. Aloha mboarina kely ny ato amin'izay mifantoka tsara rehefa fa manjary tsy mifantoka raha tsy mahita anareo. Zay mandeha tsara, mety tsara, misaotra anareo. Zay koa ny afaka mety tsara, za koa zao mamamaly nareo ny ako mety tsara, misaotra indrindra. Halleloia. Fa na dia velona araka amin'ny nofo azy zay dia tsy mba miady araka amin'ny nofo. Raha hiady araka amin'ny nofo tsika, resy tsika. Raha araka amin'ny nofo reto zanak'Israely reto ry havana dia resy foana. Satria ny zanak'Israely ny akabetsahan'ny fahavalony raha ny ara-nofo dia lava-tsanganana daholo. Matetika voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zany olona lava-tsanganana. Ny fahavalony zanak'Israely rehetra, taitsika ny zanak'Israely rehefa hiditra amin'ny tany Kanana dia ahoana ny filazan'ilay mpisafitany? Ngeza be ry zareo izy ary tsika dia tahaka ny tsingetana eo anatrehany. Tsingetana zany tiana ilazana zavatra kely, tsingetana. Raha araky ny nofo zany dia nomboka tany amin'ny voalohany mihitsy dia tsy nisy zavatra nahatenaina ty baiboly ity. Ry havako malalako. Raha araka ny nofo dia tsy misy zavatra nahatenaina ty baiboly ity. Tsy nisy 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 zavatra nahatenaina ty baiboly
ny zavatra zay ny angany de aloha milavolefona satria ny zavatra rehetra hita amin'ny nijerena tao araka ny nofo zay nijerena tao ny endriky ny nofo rehetrarehetra ao amin'ny baiboly de ngeza be daholy raha vo zavatra araka ny nofo mihitsy de jerenao tsara na de ataoko hoe miaramila iady tadidinao angamba ny angezan'zany atao hoe Goliata zany resaka momba zay tsika rehefa aveo jerenao na fahavalo inona araka ny nofo de resy foana jerenao tsara ny Delila tsara tarehibe mihitsy Delila fahalavo Samson fahavalo koa zany nofo koa zany raha nofo ny edivana tsy mibata fandresena zany ny jiosy tsy mibata fandresena zany ny hebreo ary Paoly zany tsy nibata ninina tsy navita ninina zany raha araka ny nofo raha ny araka ny nofo ny Paoly ny etsehany de zavatra hafa foana nitany olona tany lehilahy solasola loha bebe maso bingobingo tongotra zay mazany paoziny Saoly ty Saoly lasa Paoly ny Paoly Saoly Paoly zany tsy lasa Paoly moa zany fa Saoly ihany izy misady Paoly solasola izy de mba misy volo kely eto de somary fohifohy de bingobingo kely ohatran'ny Romario mpanao baolina zany fa ratsiratsy bikekely zay Paoly raha araka ny nofo de fotsiny io ianao ary nanenjika anay taloha ianao ary nanenjika mihitsy aloha ianao ndray ny teny eo zay fotsiny de fa mipirina fa zao araka ny fanahy am'izay ny nandehanana ny zavatra rehetra rehefa entina amin'ny ara-panahy de matanjaka am'izay nofonao de io nofonao io tsy de mikanty firy na ngezo io na kely hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Zakaria any amin'ny Zakaria toko fahaefatra misy teny mahafinaritra be tiako hitanao efa hitanao ihany efa fantatrao ihany ty teny ty fa mbola zareko aminao ihany androany Zakaria toko fahaefatra andininy fa enina tena maly izy ka anao tamiko hoe zao ny tenin'i Jehovah amin'ny Zerobabela tsy amikery tsy ampatanjahana fa amfanahako ho Jehovah tompony maro iza moa anao ry tendrombohitra lehibe ho tonga tany lemaka eo androany Zerobabela ianao ary hoentiny voaka ny vato atao tendro sady izy fiantsoana hoe fahasoavana ny eo ao aminy tsy amikery raha nofony resahany eto de amikery fa ny tenin'Andriamanitra de miteny tsy amikery de tsy ampatanjahana fa amfanahako mahery lavitra le amfanahy ary zany natonga amin'ny Paoly ny rehare ty Paoly teny de tena miteny mihitsy zaho izy mirehare fa na de anjefakitsika any amin'ny fa na de bebe ihany aza ny frehareako ny amin'ny fahefanay zay nomeny Kristy anay ananganana fa tsy andravananareo rehare izy satria nomena fahefana angezabe ny mpianatra de nomena fahefana anitsaka mena rana sy maingoka raha mpianatra fotsiny na inona kiraro nanaovana tsy mbola nisy kiraro kapa nanaovan'ny olona tam'izany ary zany mena rano zany de afaka mitsaingo anatin'iny tongotrao tsy voasariny kapa iny tsy mbola nisy rangersa tam'izany tsy mbola nisy an'ireny le dirigo be reny zany fa kapa daholo nanaovan'ny olona tam'izany ary mandeha ny anaty bozaka kely anao de fa misy mena rana sy maingoka eny afaka tena mitsaingoka anao fa nomena fahefany reny andeha hitsaingoka de voahitsaka andeha hitsaingoka de voahitsaka tamin'ny alalan'ny ara-panahy ozy Paoly hoe na de velona amin'ny nofo ary zay tsy mba miady araka ny nofo satria tsy te ho resy halleloia tsy te ho resy ozy izy ny olona rehefa any amin'ny Samuela voalohany toko 7 hoe jery tenin'Andriamanitra sika Samuela voalohany toko 7 andininy fahaefatra ny soramany de niamy Davida sy Goliata iresaka ara-nofo-tsika eto zao ny ara-nofo ary nisy lehilahy ray mpiantsy ady nivoaka avy teny amin'ny tombon'ny Filistina
Goliata ny anarany, na ny anarany ary a tonga de ara-nofo Goliata. Na ianao ary menao zany taloha hoe andao hiady iza le de adversaire Goliata. De hoy zany hoe ohatrany tsy sa. Taloha tam'izay nianatra de ampianaranao amin'ny fianarana io misy olona tena efa miavaka atahoranao. Tadidiko zany tam'izay mbola kely nianatra tao anazy zany de isan'izany hoe dida be, raha dida be. De zay dida be zay a, mino fa mbola any dida be, ngeza be zay izy, feany ngeza be de izy ohatran'ny fohifohy zay de mpanao tolona. De ny tarehany eo tena feno an'ireny olatrolatry reny de masony tonga de afafa be zay. Fa i dida be vao maheno an'le anarany hoe hiady ony iza niady eo. Ny ekipa andry dida be de ndao mody. Aleo mody manao marary. Za taloha tena naman'izany dida be zany faly mihitsy a raha vao naman'ny dida be ianao tao anany sany de tsisy mikitika ianao. Hoe tsoka ny dida be. Ry Fanjabe tam'izay mbola tany amin'ny EPP nisy andry Fanjabe. Fa le Goliata eto zany de to de fa ara-nofo. Goliata vanogata ny anarany. De enonao am'izay resaka ara-nofo tsika enina kio sy ray injeny alavany. Ary ny satroka fiarovan-dovarany izy. Ary ny akanjo fiarovan-tratsy izy. Ka ny lanjan'ny akanjo varahana 5,000 sekely. Ary ny fiarovan-dranjo varahana tamin'ny tongony izy ary lefo varahana teo an-damosiny. Ny abeany zaradefony de tahaka ny voditenin'ny mpanenina. Ary ny lela lefony de vy lanja tsekely eninjato. Ary nisy nitondra ny pinga lehibe na teo alohany. Zany ny ara-nofo zany la hijery anao. Zany ny toe sary ara-nofo zany. Ary tonga de sary hitanao maso manoloananao a, hitanao hatramin'ny lanjany a, voatsapanao hatramin'ny rehetrarehetra momba an'le izy a. De ny fiatraikany, ny olona rehetrarehetra ara-nofo teo natahotra daholo. Natahotra daholo. Teo voapirofo teo ambonin'io tendrombohitra teo am'le lohasa izay ionana. Fa olona ara-nofo daholo ny teo. Tsisy olona ara-panahy teo na ray ary nandritra ny 900 andro. Satria ninona? Mijery amin'ny mahanofo. Jery amin'ny ara-nofo. De voalanja hatramin'ny fediny zavatra tonga de ara-nofo daholo ny jerena. I Paul de niteny ary amin'ny Korintana vakitsika teo a. Vakitsika eo le andininy 7 Korintana 2:7 mijery zavatra araka ny fisehony ihany va nareo. Zany hoe inona? Diso hoe zany tenin'ny Paul zany, ka le izy tsy diso hoe. Ka inona ary no jerena fa tsy le zavatra araka ny fisehony. Misy zavatra miseho a, de matola izy araka ny fisehoany de efa fisehoany efa zavatra miseho zany mijerenao. Misy tranga miseho a, misy zavatra eo anoloanao menamena ny lokony a, de zay ny fisehoany menamena io na tianao na tsy tianao. Misy akanjo eo maintimainty ny lokony a, misy fiangonana tsy mety manao akanjo maintimainty fa hoe lokony devolo mantsy. De na tianao na tsy tianao maintimainty io, zay ny fisehoany. Fa Paul miteny anareo zay mijery zavatra araka ny fisehoany, zany inona zavatra mitranga? Le zavatra mitranga eo a, de araka ny fisehoany hijerenareo azy. Ka inona ary ny azo atao ry Paul e? Ka inona efa zavatra miseho? Ozy izy Paul aza mijery ny araka ny fisehoany. Aza mijery ny araka ny fisehoany fa reraka ianao raha mijery ny araka ny fisehoany. Zafady. Teto de zao nahita ny Goliata ny olona araka ny fisehoany. De niofotrofotra ny olona. Satria izay le zava-miseho, zava-mampatahotra. Nahatahotra ny miaramila rehetrarehetra satria nijery ny zavatra araka ny fisehoany. Nahatahotra i Saul satria nijery zavatra araka ny fisehoany. Atao ahoana moa?
io ny zava-miseho fa Davida rehefa niala avy any de jereo tsara ary ny raha nakany amin'ny anatra sakafo an-dralàny Davida i Davida de efa zatra jeren'ny olona araka ny fisehoany ihany koa de olona kely ao an-trano de zandry kely de tevatevaina tenenina betibedesy teny amin'ny mason'olona tsy asina ajany hirahira botreny Davida koa jeren'ny olona araka ny fisehoany fa Davida tsy nijery zavatra araka ny fisehoany. Alleluia. Hoy izy ten'Andriamanitra hoe andininy Samuela voalohany toko fahafito ambin'ny folo andininy fadimy ambin'ny ary olona laha tamin'ny Israely vitanareo fa io lehilahy miakatra io eka ny Israely miakarany koa zay lehilahy mahafatiny io de ataon'ny mpanjaka manan-karem-behivava ary de omeny koa ny zanany vavy ho vadiny sady tsy hampandova vaketra amin'ny Israely ny taranandray. Ary hoy Davida tamin'ny olona teo anilany ahoana sy ahoana ingeny natao am'izay lehilahy mahafatiny io Filistina io ka mahafatondro masony Israely de ity teny ity ny tena tiako tenenina Marianao androany fa zinona moa io Filistina tsy mifory io no de iaika ny miaramila an'Andriamanitra velona zinona moa inona koa zay io ve ny olona nahita tena hoe io be zao fa Davida zay io ve Davida tsy nijery zavatra araka ny fisehoany fa zavatra tsy araka ny fisehoany no hitany Davida jereo tsara io Goliaty io de olona tsy niboridana akory teo ka hoe sanatria hitany Davida ny taovam-pananahany hitany Davida hoe tsy mifory io nanao tako kenatra ara-dalàna mihitsy ny Goliaty ngedy izy fa sary kenatra tsy sary kenatra koa fa tiako tenena hoe nanao tako olona bekanjo ara-dalàna Goliaty fa i Davida tsy hoe nisavany Goliaty hoe mifora sa tsy mifora fa ny zavatra hitany Davida de ny zava-panahy ny zanak'Israely iandry no nasian'Andriamanitra no forainy. Andriamanitra tsy niteny zany tamin'ny firenen-kafa fa niteny zany tamin'ny Jakoba hoe manomboka eto de foraony mianao sy ny miaramilanao sy ny mpanaraka anao. Le hoe tsy mifory eto tsy ny amin'ny fahitany i Davida ny momba ny Goliaty hoe ny vatabe any Goliaty fa ny fahafantaran'ny ara-panahy ny tenin'Andriamanitra de Andriamanitra miteny fa ny jiosy ihany no miforainy ary zay rehetra mifora de an'Andriamanitra zay rehetra tsy mifora de tsy an'Andriamanitra ary raha i Davida mandinika jiosy raha samy misy ady any eto ndray an'Andriamanitra ndray tsy an'Andriamanitra Andriamanitra tsy maintsy ombany anazy de tsy hitany Davida ravana nilanja ny fiadinan'ny Goliaty fa ny tsy mampiforana io no hitany ary fantany fa rehefa tsy mifory io de fanta fa tsy ombana tsy an'Andriamanitra io tsy nijery ny zavatra araka ny fisehoany Davida tsy nirarahiny zay angezany tsy nanontany ny alavany izy tsy nanontany ny fiadinananany fa nizao ny teneny zinona moa io Alleluia. Rehefa Andriamanitra no mombanao tena Andriamanitra any amin'ny Romanina toko fahavalo andininy faha 1:30 raha Andriamanitra no momba antsika iza ny atohatra atsika Andriamanitra momba an'izay mifory Andriamanitra no momba an'izay mifory ara-panahy zany na angeza ranofo ninona ny eo anoloanao ara-panahy ianao omban'Andriamanitra ianao omban'Andriamanitra de izy Davida kely io ka kely io fa zany lehibe ao ambadika ko misy Andriamanitra ngeza be kely io izy ngeza moa io kely io izy ka ozy izy Geazy mpanjaka faharoa tsika izay ten'Andriamanitra igny mpanjaka faharoa i Elisa zany nanana zatovolahy
taloha moa Elia dia nanana zatovolahy atao hoe Elisa. Fa rehefa lasa indray Elisa dia Elisa indray mba le nanana zatovolahy. Gehazy ny anaran'izy io. Dia izao zany ny zavatra nitranga. Rehefa kitsika mpanjaka faharoa toko fahaenina dia ny fahavalo. Ary mpanjaka Siria niady tamin'ny Israely ka nilaza tamin'ny mpanompo hoe any ananina no itobiko. Ary le lan'Andriamanitra kosa nireka tany amin'ny mpanjakan'ny Israely nanao hoe tadeo fandrao makany ananina ianao fa any no idinan'ny Siriana. Ary mpanjakan'ny Israely nireka tany amin'izay tany lazain'ny lan'Andriamanitra taminy sy nanarahany azy ka nampiambina tany tsy indray mandeha na indro azy. Jesosy tsy andrina ny fon'ny mpanjakan'ny Siria noho izany zavatra izany koa ny antso ny mpanompo izy nanao tamin'ny hoe tsy ambarinareo aby aza eto amintsika momba ny mpanjakan'ny Israely. Ary ny mpanompo anankiray tsy misy ry mpanjaka tompoko fa Elisa mpaminany eo amin'ny Israely ihany no milaza amin'ny mpanjakan'ny Israely na dia izay teny lazainao amin'ny ao amin'ny trano fandrinao azy. Ary ny mpanjaka andeha izaho izay toerany mba handrahako isamborana azy. Ary nolazainy taminy dia indro ao atao tany izy. Zao zany zavatra nitranga ny mpanjakan'ny Siria andeha hanafika ny Israely dia mba manao taktika, mba manao hoe lamina matipaika zany entina mba hoe hitarihana tafika. Aria zao ny fomba dia fa hinanantsika an'io nareo mataky zao dia ny olona nefa izy manao an'izany ohatry hoe mivory any atsokosoko zany manomana fotoana manomana tetikady dia tonga ny mpanjaka ilay tetikady dia tsy mamokatra foana dia very fa misy mamadika eo aminazy hoe misy aminareo ao amin'ny tantarany hoe tsisy mitantaraka fa ao ange Elisa nge mahenona dia zavatra tenenino any amin'ny trano fandrinao ary fa aminany dia io zany andao ary fa samborina izy miny fa 700 ary dia nampandeha soavaly sy kalesy ary miaramila be dia be ho any izy ka tonga aly ireo ary nanodidina ny tanàna. Ry Elisa zany matory soavaly sy ny kalesy tonga dia nanodidina ny tanàna mba tsy hafahana mitsoka tso satria ho samborina izy. Ary rehefa ny fomaraina koa ny zatovin-lehilahin'Andriamanitra ka nivoaka dia indreo nisy mpiaramila sy soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna. Dia hoy ilay zatovy taminy hindrisy tompoko ahoana no ataontsika matytsika be dia be ry zareo. Ary nofo izay ary hoy Elisa aza matahotra fa momba antsika dia be no ny momba azy. Aleluia. Elisa mpaminany na ny zavatra izay teneniny mpanjakan'ny Siria any amin'ny trano fandriana aza dia fantatry Elisa. Ary na dia ny programma ny mpanjakan'ny Siria ho tonga nodidina ny Elisa ny alina iny fantatry Elisa alohan'ny atory. Fa natonga anazy tsy atory ve zany? Natory namboatra ondana mihitsy Elisa, natory amin'ny fiadana poakila minatsay. Reny fantany fa izy miaramila nodidina izy androany alina. Izy Elisa izy atory. Fa ny foly olona izay tsy mpaminany mbola zatovo ny Elisa dia vao mifody ny tany miaramila be dia be dia mitomany zareo aiza ny tany ale mbola kely ny ankizy ay dia inona ny hafarana. Hoy izy Elisa hoe nefa Elisa no samborina eo hoy izy Elisa hoe aza matahotra nomba antsika be lavitra no momba an'ireo. Dia gaga ilay zatovo satria rehefa no mivaravarana izy dia miaramila sy kalesy Siriana ny hitany teo. Dia gaga io zay izy koa no momba antsika amin'izao aiza koa izay momba antsika be no momba moa ireo. Andiny fa 7 mivavaka Elisa ka nanao hoe Jehovah mifona aminao ampahirato ny masony mba hahitany. Ary Jehovah nampahiratra amin'ny mason'ilay zatovo ka dia nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy hafa nanodidina ny Elisa. Aza mijery zavatra araka ny fisehony. Ity zatovo ity dia mijery zavatra araka ny fisehony dia nitomany natahotra. Fa Elisa tsy nijery ny zavatra araka ny fisehony fa nandray ny zava-panahy. Nandray zava-panahy.
osipolo hoe mijery zavatra araka ny fisehony ihany va nareo fa zaho izy po na de velona araka ny nofo ary de tsy mba miady araka ny nofo efa nytenenina nangatahany ery zay isokatra maso dia de ohatra misoka zany ny masonao fa verina mbola misokatra fanondroany iny ianao le misokatra am'izay masom-panahanao ny zavatra hitan'ny masonao eo a mila mbola misokatra fanondroany ny masonao mahitany zavatra tena izy ohatra zao tsy efa nanasitrana lehilahy anankiray manahoany ianao zao efa mahita ve anao zao de ozy izy hoe mahita ihany a fa mbola manjavozavo mahita olona fa ohatra ny hazo izy ireo trany jesosy tanina fanondroany ary manahoana am'izay zay vao tena mahita arakaraky ny andro sotsika miaraka amin'andriamanitra manomboka mampisokasokatra ny masontsika iny amin'ny zavatra rehetra lalovantsika de ho hitanao fa mahazo toanao miara-mandeha amin'andriamanitra fa arakaraky ny andro sonao andehananao no manomboka mampikatona ny masony nofonao de isokafany masom-panahanao de anomboka ahitanao hoe say ve ty olany ty tsy problème ty ka programan'andriamanitra fotsiny atonga zavatra ohatrao tsika rehefa vo manomboka vava de mbola matahotra be problème le mangovotra fa rehefa arakaraky ny andehananao amin'ny sonao ara-panahy de manomboka mifantoka ianao iny ianao le atao manomboka matotra ara-panahy ianao tsy mora mangovotra zany tsonao fa miezaka ianao mahatakatra anao ambadiko inona ny anton'ity zavatra ty na tsy fampatesana ny anton'ity a mafantatro misy lalina tian'andriamanitra tongavana raha misy olona anankiroa ndray zaza ara-panahy zay ray antom-panahy samy mangataka zavatra anankiray ka tsy azo iny zavatra iny de menimenina mihitsy ilay zaza ara-panahy zany be mba fitiavan'andriamanitra fa le antom-panahy to de mampatatra tsara kokoa no manin'andriamanitra ho atsika rahalahy androany tena hivavaka ao anao mba hisokatra ny masom-panahanao mba hisokatra am'izay le masom-panahanao ahitanao le zava-panahy manodidina hijosoangy raha nakany fanena tamina lehilahy anankiray goavambe tsoka ny sabatra tsoka teny amin'ny fitoerana ny sabatra efa mitana sabatra amin'ny josoa toko fadimy isa zany tantara zany ozy izy josoa toko fadimy ke jenitsika bokony josoa toko fadimy andiny fatelo ambe folo soramany de nisehon'ny commandeny miaramila ny jehova tamin'ny josoa sy nanafahany Israely any Jeriko ary no tonga teo akaiky ny Jeriko sao de nompo masony ka nijery izy indro nisy lehilahy nitsangana tandrifiny ka nisavany voatsoka teny an-tanany de nanatinazy Josoa nanao hoe namanay va ianao sa namany fahavalonay de hoy izy tsia fa za de commande miaramila ny Jehova ka tonga te ankehitriny de koa ka tamin'ny tany Josoa nanao hoe inona no lazainay amin'ny mpanomponao tompoko lahy zao ny zavatra nitranga io lehilahy io a tsisy nahitany eo fa tsy Josoa maro niaraka teo maro niaraka teo nisy olona niaraka tamin'ny Josoa teo fa tsy ny olona rehetra nahita nisy nyresaka tamin'io na de samy miaraka eo ary ny olona be dia be tsy mitovy ny zavatra hita misy olona io afaka mahita zavatra izay tsy hitan'ny olona io olona io de atao hoe olona ara-panahy i Josoa de olona ara-panahy de mahita zava-panahy nahita io lehilahy io izy zao mahatonga amin'ny tenao io lehilahy io a tsy miaramila ranofo ny olona nanana maso aranofo rena tsy nahitan'io fa nanana maso ara-panahy no nahitan'io za zao teneko anareo a za manana fanomezam-pahasoavana kely zay efa nananako efa ela izy ty hatramin'izao mbola taloha sensible be za amina hitanao za zao raha hoe misy trano misy matontolo eny de sensible be to de tonga de tsapako hatramin'izao mbola kely io a matahotrahako amin'izy misy indray andro a natao tany an-tranon'olona de samy mbola tsisy natory zay sy le olona za tany mba mbola tsy nivavaka mbola tsy nivavaka ohatrao taitra be aby zay mbola tsy taitra de mahita olona mijoro eo am'le ao anatin'le trano izy io a fa iza hoa ianao de taitra le namako miteny fa misy inona izy io a misy olona zany efa minitsy hoe manofy tena nahita hitako misy mahatotoka de teo voatsapany misy mahatotoka nefa le olona tsy nahita misy amintsika manana fanomezam-pahasoavana ohatr'izany
be dia be mparoton'andriamanitra miditsy amina trano anankiray ohatra so dia fatany hoe misy ody atao amin'ity trano ity ato misy ody aiza ny ahitana an'izany anana masom-panahy izy fanomezam-pahasoavana ny anaran'izany misy olona vao mahita olona anankiray dia fantany olona io fantany zavatra eritreretiny olo tena misy zany ka ijosoa teto nahitany io lehilahy io a ny olona rehetra samy mijoso hoe tsy nahitany io everiny olona fa mitendrery josoa tsy mitendrery josoa fa tena miresaka amina lehilahy anankiray hoe ianao ve momba anay sa manohatra anay izy lehilahy za komandany tafitry ny lanitra ozy izy ka dia io lehilahy io rehefa nandeha ny josoa toko enina nandiny fahenina amby roapolo dia nanakora ny olona ka nitsofina ny anjomara ary noho nireny vahoaka ny feon'ny anjomara dia nanakora mafy izy dia nrodina tamin'izay manda ary niakatra tao an-tanàna samy mizotra araky nitsiny avy ny olona hitanao ny mponina atao jeriko tsangana teny ambony manda dia mijery ny zanak'Israely miodidina eo retiny herinandro tsokanjomara dia io zareo tena adaly reto olona reto inona ary ty ataony fa zavatra tsy fantany any amin'ny tontolo tsy hita maso efa misy manendaka tsikelikely mifototry ny vato fototry ny rindrina ny manda io lehilahy hitany Josoa io tsy hitany olona io fa io le mpitaritafika io mbola manana tafika be dia be zay tsisy nahita fa ny olona ara-panahy dia nahita fa nisy nanatsoaka zavatra tao ahoana ny ampodina fotsiny an'io manda zay tena hoe tena hitanao zao hoe manda araka ny fisehoany fa nirodana io satria nisy miaramila tsy hita maso tao nandrodana hoe tsikelikely tsy le izy ny tsy hita maso fa hitany masony olona zay ara-panahy satria zava-panahy le izy ry havana dia teny aminao androany a ndrotsika tena ataka amin'Andriamanitra mba ho olona ara-panahy rehefa olona ara-panahy ianao a ry havako malala rehefa ianao ny olona ara-panahy dia zao ny zavatra mitranga tsapanao fa tsy miady rery ianao tsapanao fa ao ambadika io adinao io tsy miady rery ianao fa renao sady tsapanao fa misy Andriamanitra miady ao misy Paoly hoe na dia velona araka ny nofo ary zay dia tsy mba miady araka ny nofo ny zavatra hidivan'ny Paoly eo a dia nanohatra nanohatra sy nanevateva azy izy a nanao azy tsy ho apôstôly marina eny ry havana raha ny zavatra nijeren'ny olona maso ivelany dia tsy apôstôly Paoly fa lehilahy mety lasa daladala na lehilahy azon'ody azon-javatra rehefa nanana faniriry Paoly a manam-porofo an'izany dia izany nge tena ilan'Andriamanitra izany nge tena ampiasain'i Jesosy dia niasa teo amin'ny fanahy dia nomboka teo Paoly a tsy nijery ny tenany intsony amin'ny maha izy azy i Paoly tsy complexe tsy nirarahin'ny Paoly intsony na dia nampatsivony olona taminy ary ianao nge ka nanenjika any koa taloha tsy problème amin'ny Paoly intsony zany satria ny Paoly a efa napetrany ny ara-nofony dia jerenao tsara ilay tenin'ny Paoly hoe izy nirehare izy tsy complexe izy tamin'ny filazantsara tena nirehare any hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany Jesosy ry havana androany te hiteny aminao ajalony amin'izay ny fandehananao ara-nofo mila mandeha ianao a mila mahery ianao a Paoly nge ravina tenen'ny olona hoe anke misy ty an'izay teny zay eto ozy Paoly fa na dia bebe ihany aza andiny favaritsika zao na dia bebe ihany aza ny freriakony amin'ny fahefana zay nomeny kristianay ananganana fa tsy andravana dia tsy ahazo henatra mba tsy sehoako toy ny tahampitahotra amin'ny epistily fa ny epistiliny io izy dia mahavesatra sy mahery fa malemy kosa ny fanatrehan'ny tenany ary tsinitsinina ny teniny aoka izany olo izany hihevitra izao fa taka amin'ny fiteninay amin'ny epistily raha tsy eo zay ho tahaka izany koa ny asanay rehefa tonga izay malaza ny epistilyn'ny Paoly a fa tena hoe
mavesatra sy mahery. Fa maninona ny epistily ny Paoly mavesatra sy mahery? Nefa Paoly olona malemy. Satria tsotra ny asa tao amin'ny Paoly ry havana, ny asa tao amin'ny Paoly ilay fanamahery izay nomeny Jesosy. Androany zany teteny amintsika rehetrarehetra. Alleloia. Ianao olona ranofo kely tsotra kely io, tian'Andriamanitra ho avadika olona mahery be mihitsy ianao. Ny ahafahanao mahatonga zavatra mitonga eo amin'ny fiainao dia tsotra. Ianao manaiky olona ara-panahy, ianao manaiky handroso ara-panahy. Nareo rehetrarehetra manana olan'ireo, ny olana rehetrarehetra nitsika ireo, raha jerentsika amin'ny ara-nofo na tolomintsika amin'ny ara-nofo dia reraka isika. Fa raha amin'ny ara-panahy nandraisantsika an'ireo. Zaravana teny amiko anao fa rehefa mandinika ny tao Babilôna, Jehovahandriamanitra kiraha naka najain'ny olona tao Babilôna, Jehova Andriamanitra. Nisy olona efada, Daniela, Sadraka, Mesaka, Abednego, ny rahan'Andriamanitra ho babo tany Babilôna. Voalohany indray zany tena anao androany fa raha misy toerana na ny rahan'Andriamanitra anao, mety babo ny fahatongavanao any. Fa za teteny aminao tsy kisendrasena ny hatongavanao any. Fa babo reto efada reto. Fa ny tena mission an'izy ireo dia anao tafika masina ao Babilôna. Rehefa anao tafika masina ao Babilôna dia anao izay inon'ny olona, mahafantaran'ny olona any Jehovahandriamanitra. Dia jerinao angery havana malala e. Angesika jery tenin'Andriamanitra. Eto kapaharizanao zany fa misy fotoana ianao na dia atao kare misy fotoana tonga any andafy, tonga ty andafy ohatra. Dia zany indry dia za dia lasa ty andafy dia taloha patron be tany Madagasikara dia ty zao ve sisan'ny fiainako. Ozy ilay olona resaka tamiko izay. Zaho ozy izy société firy no sokafako tany Madagasikara. Fa aty aho izy izy manasa trano fidiovan'ny vazaha. Zay mampalelo azy zany. Aty ananana izy azy zany olo zany tany Madagasikara. Manokatra société izy dia mivarotra. Manokatra société izy dia mivarotra dia vidin'ny olona amina miliara amina. Avy izy nandeha taty andafy. Dia rehefa ty andafy moa anao misy asa, ny asa rehetra ty mahavelona. Ary tsisy asa ratsy aty a. Any amintsika any no menatra misy asa ratsy. Fa ty manao ménage zany tsy ny zao ny femme de ménage nay vazaha. Vehivavy jejo be zay. No any tomobily. Tonga izy izy ianao. Tonga izy mipetraka eo amin'ny parking na tomobily mivoaka avy any izy tena ohatran'ireny olona mpilalao film ireny. Fa lasa izy miditra kely amin'ilay efitrano misy anazy dia mivoaka avy any. Zaron-doha, tablier, kapakapa kely miaraka amin'ny fampasiny rehetrarehetra. Voaka avy ilay izy, verina amin'ilay beauté be tena top pila ty ny volo, ilay volo izy blonde be zay. Mino miaraka amin'ny solomaso. Voaka avy ohatry ny tompona société. Izy tsy mirarahana izany atsika malagasy ny menamenatra hoe manao an'izany. Fa izao ny zavatra tiako tenenanao. Atsika mitare tena tonga aty ianao tonga any amin'ny toerana misy anao ianao dia tadidio fa efa da fotsiny nalefa tany Babilôna nametran'Andriamanitra misy ankizabe. Ny tanjon'Andriamanitra dia ny ampahafantarana ny anarany. Teneniko anao fa tena mafy nahazo izy efa da-tany. Daniela atao andavaky ny liona ary izay efa tany atao anaty laforme rehetra afo. Fa izao tao anatin'ny fotoana fohy. Vakitsika ny bokin'ny Daniela toko fahatelo andiny fahavalo amby roapolo. Hoy Nebokadnezara. Nebokadnezara ny teny ka nanao hoe isaorana ne Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ary Abednego izay naniraka ny anjely ny hamonjy ny mpanompony izay natoky azy ka nandika ny tenin'ny mpanjaka
ary nanolotra ny tenany tsy hanompo ivavaka amin'izay andriamanikafa fa tsy ny andriamaniny ihany. Nanoratra Nebokadnezara andriamanikafa akely nefa ny andriamanitra ny any reo, fa andriamaniny kosa nataony abe dia ny andriamanitra Sadraka, Mesaka sy Abednego. Hitanao zany a, na ny mpanjaka tonga dia resy lahatra ny amin'ny teniny ny amin'andriamanitra izy telo mirahalahy. 9:8 ka manao lalàna fa mifoko-pirenena sy ny firenena sy ny samihafa fiteny rehetra zay manao teny tsy mety amin'ny andriamanitra Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia ho tetiteteha ary atao trano fivoahana ny tranony ary tsy misy andriamanikafa mahavonjy tahaka izao. Ary Sadraka sy Mesaka sy Abednego dia nasandratra ny mpanjaka tamin'ny Babilôna sy ny fehany. Riavana. Tena anahoana moa riavana? Ary raha nandeha tamin'ny aronofo izy telo mirahalahy, izy efatra mirahalahy, hoe andao rahalahy mba ataontsika fantatry ny olona zany Jehovahandriamanitra zany. Dia zao ny ataontsika, ao hividy ordinateur tsika, dia hividy telefônina ihany koa, dia hividy crédit, dia andao anao live e. Andao anao live dia asiana titre kely hoe vavaka fembelona, dia andao asiana hira kely hoe izy aminy andrefa Sadraka no manao vavaka fanombohana andrany, dia Abednego ny vavaka firenena, dia Mesaka no nanao toroteny, dia Daniel mba mijory vavolombelona. Dia ataontsika nao fandarana mampahafantarantsika ny olona reto an'Andriamanitra. Na zao ny atao, andaontsika nao tafika masina rahalahy, dia andao andondona ny an-trano, anao porte à porte, dododododo, odio Sadraka ty mba hitoroteny aminareo zany, moa ve fantatreo Jehovahandriamanitra? Mety voatoraky ny vilany voakapoko ny sotrobera izany. Ary raha isy olona anaiky ary mbola ho elo zany, fa jerenareo tsara ny fiasan'Andriamanitra. Na dia mety tao anatin'izy efa day anareo, ahoana rahalahy ny ahafahana mba hampanaiky ny olona amin'ity Jehovahandriamanitra tsika ity, hoe tady olona sahirak'irana dia mena vola kely e. Mena vola kely reny dia asiana manaiky reny ve tsy anaiky. Ny manitra omenao 4 000 menao akanjo. Zay tamin'nisy fotoana tany Comore zay mivady tany Moroni. Dia tamin'izany ny gasy tao Moroni tao misy fiangonana zay mantsy tao. Mba te ahita an'ireny olona ireny fa tsy hitako intsony ireny olona ireny, tsy mahita amin'ny Facebook mihitsy hoe gasy ny Moroni. Feno gasy mantsy ao Moroni ao anareo izay efa tany. Dia miteny gasy daholo mihitsy ary ny ao, dia reharehan'ny Comoriana mihitsy zany mahay teny gasy zany. Anisany zavatra mba marika anay tany mihitsy zany hoe tsena lavabe anankiray ao Moroni ao, tany toa dia tsena be, gasy daholo mpivarotra. Dia ny olona ny Comoriana ary miteny gasy miady varotra, mahavariana. Ka tamin'izany zay andeha hitory filazantsara ilay fiangonana, dia mba hoe hiaraka amin'izareo moa zany izay mivady. Any mivavaka ianao dia misy mitoraka ny fiangonana, ka any fanitso be daholo na fanitso na ny rindra na fanitso ny tao, ka kafindrareo, ka zareo musulman daholo, torahany vato. Dia misy lalàna mihitsy tsy mahazo mivoaka an'ity farotianareo mitory teny Dia avy eo amin'izay dia andeha hanao asa fitoriana. Dia tamin'izany efa niomana mihitsy sady hizara fitaovam-pianarana tsika no hizara t-shirt. Tadidiko mbola manana an'izay t-shirt izay mihitsy zay hoe tseparolonaka izy zay. Dia izao ho zarentsika fitaovam-pianarana ireo ankizy ireo dia sady hitoriantsika momba an'i Jesosy. Fa tsy mahazo manao anina be tsika, tsy mahazo mampiasa sonao fa miteny eo amin'io fotsiny. Be dia be zany ilay condition tamin'izany. Hitanao anao tafika masina zany tsy maintsy zarenao fitaovam-pianarana aloha, dia mankany amin'ireny mahantrahantry ireny ianao dia ianao mitory, hainao ve Jesosy? Dia jerena ianao amin'ny zavatra, haiko ka. Dia tian'i Jesosy ianao, inavo aloha menareo kahie dia stylo 4 couleur io. Eny manaiky an'i Jesosy ahy. Hitanareo misy anaiky any eo fa tsy ho zakany vovokainao raha andeha amin'ny aranofo iny. Fa rehefa ny ara-panahy dia izao ny zavatra nitranga, mody nidina kely tao anaty lafaoro izy telo mirahalahy. Dia nanaovan'Andriamanitra démonstration izay tsy ho vita amin'ny aranofo mihitsy, hoe telo lahy nampidirina tao lasa misy fahaefatra tampoka. Io fahaefatra io dia ara-panahy io, fanahy ny niditra tao.
fa tonga de vaky vavatra amin'ny mpanjaka na tena alao tompony io Andriamanitra io fa tena za zany mamoaka didy alao tompony fa ny Andriamanitsika tsy mahavita azy fa io mahavita miaro. Zany ny zava-panahy zany rehefa namalama. Zany ny zavatra ara-panahy. Indray andro za ngeravana teneniko anareo rehefa mba mitory teny eto misy fotoana mba voakasika ny foko hoe mahita anareo rehetrarehetra hoe avy amin'ny toerana maro. Reny zao ranabavy Sarinina any Madagasikara, Zana Monika any Koweït, ranabavy any eto Frantsa, Rodine any Koweït, Marijo any États-Unis, Eliza Tsiala any Koweït, Kodaniela ihany koa, Loni eto Frantsa, Erika eto Frantsa, Jesosy Maina any Madagasikara, Jonathan any Allemagne, izy koa mbola tsy izy mba aiza ary Suzelle zao any Suisse. Misy olona eto amintsika eto avy any Belgique mijery antsika eto. Misy olona eto any Chine. Zavatra tiako tenenina zany de zao mba maneranera-tany kely ihany zavatra ataontsika eto. Indray andro efa ela be tany aloha tany mbola tanaty fiangonana zay tamin'izay. De misy anaty fotoam-bavaka sabatany rehetra be tao de misy maheno soa Italie. De misy faminaniana be nivoaka tamin'izay de zao ny tenin'le mpaminany le mpampianarana. Eto izy misy olona andeha hitory teny maneran-tany. Misy olona tena mampiasa an'Andriamanitra andeha hitory teny maneran-tany. Manaova amen. Za nanao amen. Fa sady nanao amen no netritra zany. Amiko mitory teny maneran-tany zany de tahaka ny Renald Banquier na ry Jimmy Swaggart na ry izavana mpampianarana mpitety firenena mitory teny maneran-tany reo. Ao ny Canada ohatr'izany. Fa zao ry afaka malala. Tadidiko misy le rahalahy zay ny teny. Rahalahy rato aloka tamin'izay nisy ohatran'ny hoe fitsinjarana kely mihitsy zany le tsodrana hoe misy eto hitory teny maneran-tany, misy eto hitory teny amin'ny alalan'ny hira, misy eto hitory teny amin'ny olona maditra misy ohatr'izany. De izy le rahalahy meko anao le mitory teny maneran-tany rahalahy fa hoe namako le anankiray ataoko amainina ihany zany nomeny anah hony le misaotra azy. Fa za zao amin'izao matsapa hoe ohatra mba mitory teny maneran-tany ihany za eto mba reny olona lavilavitra ihany. Ny tiako tenenanao de zao raha amin'ny ara-nofo mijery ny fiseho ara-nofontsika de sarotsarotra ny mandika ny fiainantsika. Za nge avako malalaka efa nyteneniko anao foana fa ny anao itsosanay taloha io raha mijerena amin'ny tamin'ny ara-nofo de nampilavolefiny hoe marina io raha ho afaka na 70 taona ho baby-trosa eto. Mandoa volan'olona mandritra 70 taona angamba de ho afaka hitrosa olona 5 taona. Soapôly Fanteny mijery zavatra araka ny fisehony ihany vanareo izy izy. Asa mijery an'izany. Na de velona araka ny nofo aza, aza minao fijery ara-nofo. Ary aza miady araka ny ara-nofo. Nitodika tamin'Andriamanitra izay mivady. De napetraka teo amin'Andriamanitra tamin'ny ara-panahy niadinay. Ary eto koa izy io de zava-panahy. Tsy ny ampigadra ny programan'Andriamanitra. Fa ny ampitodika ny mivady de atsiaro foana nataon'Andriamanitra taminay. De mba hizara aminareo eto ihany koa. Ary mitenenareo fa ninona koa problemanao. Na trosa taky ny ahoana ny trosanao, na olana taky ny ahoana ny olanao, de mbola tsotra ny teniko aminao, vitan'Andriamanitra. Ianao no mijery eo amin'ny ara-nofo izy eo voadidina fa zadinonao fa na ny fahavalonao azy voadidiny miaramilan'i Jehovah izay tsy hitany masonao. Mangataka amin'Andriamanitra anao mba hisokatra ny masom-panahinao de mba ho hitanao sy tsapanao hoe ay ve zany ny atao hoe herin'Andriamanitra. Hotahiny tompany antsika menakavy. Mahereza. Na de velona araka ny nofo ary tsika de tsy miady araka ny nofo. Marina le tena mampina teo hoe tsy avy amin'ny nofo ny fiadian'ny tafika fa mahery amin'Andriamanitra andrava fiarovana mafy.
tsika raha ady amin'ny devoly zany matory fotsiny tsika rehefa te kendakendainy tsy afaka manao niny mietsaky ny tsangana izy aby nefa nitsindriny ny misy manindry reny amin'ny alina teny ianao nanaitra ny vadiny eo akaikinao ary ohatry ny teanetsika ny tanao fa tsy afa-metsika reny ny devoly rehefa miataky fa tsisy ninina azonao atao na be sandrisala amin'ininy ianao rehefa tsindriny ny devoly ianao amin'ny alina tsy mahay etsika fotsiny fa soa ihany fa tsy avy amin'ny nofo ny fiadin'ny tafiky tsika fa avy amin'Andriamanitra akino amin'Andriamanitra io fiainanao io akino amin'ny Andriamanitra io adinao io fa tsy vitanao io na malala olona firy anao tsy vitanao io fa raha malala Andriamanitra anankiray fotsiny ianao Jehovahandriamanitra ny anarany dia ho tafita ny fiainanao aza miady ara-nofontsony fa mety ara-panahy vitan'Andriamanitra io maherezy ianao ivavatsika aoriana ny tira ity Atapinazany lalana veny atsimo na dia manao zay ho afaniazany devoly Jesosy ilay manokatra lalana veny ambony atapinazany lalana veny andrefana atapinazany lalana letsinanana Katsisy antanurana yakuri Jesosy ilay manokatra lalana veny ambony izy ilay mahery izy ilay magaga izy ilay mpanjaka tompony manao fahefana izy Andriamanitra mifehy izao Tsisy zava-magaga tsy aina atao miamina izy ilay mahery izy ilay magaga izy ilay mpanjaka tompony manao fahefana izy Andriamanitra mifehy izao izao tsisy zava-magaga tsy aina atao miamina Atapinazany lalana veny avaratra atapinazany lalana veny atsimo na dia manao zay ho afaniazany devoly Jesosy ilay manokatra lalana veny ambony atapinazany lalana veny andrefana atapinazany lalana letsinanana matoky izay katsisy atahorana yakory Jesosy ilay manokatra lalana veny ambony izy ilay mahery izy ilay magaga izy ilay mpanjaka tompony manao fahefana izy Andriamanitra mifehy izao izao tsisy zava-magaga tsy aina atao miamina izy ilay mahery izy ilay magaga izy ilay mpanjaka tompony manao fahefana
rahantsika vavaka izany toloteny zany sy zany iray zany ry havana manara. Manomboka androany teteny aminao aho hoe atsara fijerenao zavatry ny nofo. Apetrao ny maso ara-nofontsika. Fa raha amin'ny ara-nofontsika ny ijerentsika an'ireo zavatry ireo ry havana, dia tsy maintsy atahotra ihany tsika. Ary tsy maintsy atsapa ho resy ihany tsika. Nangatantsika amin'Andriamanitra hoe Jehova, sokafo ny masom-panahiko mba hahita fa momba ahy ianao, mba hahitako sy hatsapako fa tsy rery ahako manana anao. Rehefa mandalo ady tsika dia kivy satria matsiaro tsika hoe adinon'Andriamanitra. Fa raha misokatra kosa ny masom-panahintsika dia horentsika foana fa misy Andriamanitra mampahiry antsika eo akaikitsika eo. Nangeza taky ny ahoana ny olana manoloananao raha jerenao amin'ny ara-nofo io, dia tsy maintsy ho jerenao ny kapasité ny nofonao, dia hoy zany hoe tsy vitako ty. Fa hoy ny bokin'ny Zakaria hoe tsy amikeritry ampatanjahana fa mifanahiko Jehova. Tsy amikeritry ampatanjahana fa mifanahiko hoy Jehova. Ara-panahy, ara-panahy ry havako. Andriamanitra fanahy miara-mandeha amintsika, manafy ery atsika ara-panahy izy, aza matahotra isika. Misaotra anao Jesosy tamin'ity fotoanandroany ity. Misaotra sady mankasitraka no midera ny anaranao zay satria mikasika anay indray ianao teto androany. Dia atolotra ianao ny dera, atolotra ianao ny ady. Fa tafita taty aminay tsirairay avy ny afatra. Androany Jesosy any. Azaveranao mijery ny zavatra araka ny fisehony tsony izay. Fa tovy mandinika ny fahatsaranao sy ny fahalehibiazanao dia ahita fa manana Andriamanitra lehibe sady ngezabe zay. Andriamanitra mahery tsy takatry ny saina. Andriamanitra lehibe avo indrindra. Jehova Andriamanitra tsy toa fa ngio ny olonao dia sokafo ny ara-panahinay, sokafo ny ara-panahinay, sokafo ny masom-panahinay. Dia aleo zay andeha tahaka ny Davida, tsy mba nandeha araka ny nofo fa nandeha araka ny fanahy. Dia mampitomboanao ny hery ara-panahy ety anatinay, ahafahanay miady sy miatrika ny asan'ny devoly sy ny Satana eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ka miandra-piavinao Andriamanitra, dia atohitra fakapanahy zay, fakapanahy zay tonga aminay amin'ny endrika tsy hita maso, tsy azo dia tsapaina amin'ny nofo, fa ny anatin'ny fisainanay sy ny anatin'ny fonay ihany. Fa hery ara-panahy no hanatrehanay an'izany, hery ara-panahy no hamitehanay an'izany. Misaotra Jehova Andriamanitra, matoky sy mino aho Jehova fa tena hanao zavatra eo amin'ny fiainanay ianao. Matoky sy mino Jehova Andriamanitra fa tena hiasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainanay ianao. Anao ny dera, anao ny ady, anao ny saotra, anao ny voninahitra, efa hatramin'izay dia ho mandrakizay. Azaveranao ho levony zany teny zany, fa ataovy manoa avy zato eny ampon'ny tsirairay avy. Eo ny tsy fatanteranay amin'ny fandehananay amin'ny ara-nofo hatramin'izay Jehova Andriamanitra. Fa ngio zay mba ho ara-panahy amin'izay. Dia hanana fandresena mezinezina avy ao an-danitra ao. Saotra raha eo. Dia vory sy Satana faritra amranantsy afaka hitsaingo ka naderitera ray tamin'izany teny zany. Na misy tsy voalaza aketo Andriamanitra, no manana ny mahasoa ny tsirairay avy. Dia jereo reto mpanomponao navita ny aritory androany, miandrandra famonjena avy aminao Jehova Andriamanitra. Fa dia araka izany izy zany tokoa amin'ny Jeremia 4:7-7 hoe zany Jehova Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-mahagaga zay tsy haiko atao fa aneho zava-mahagaga reto mpanomponao. Dia aneho zava-panahy ho voninahitry ny anaranao. Misaotra Jesosy aho. Halleluia. Amen.
hivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao a dia atao ampandrotsika ny nababitsika iama hivavaka ho an'ny firenena tay tompona nabavy iama. Alleluia, tahin Jesosy pastara, tahin Jesosy tsika rehetra tonga amin'izao fandarany vavaka fiambenana izao dia mbola iara-vavakantsika nandritra vavaka ho amin'ny firenentsika. Halleluia, ny Andriamanitra iray na tsara indrindra ho misaotra anao zahay, velom-pisaorana anao zahay tamin'ny fotoana rehetra androany, velom-pisaorana anao zahay amin'izao fotoana izao Jesosy malalo satria tena hoe mbola menao teny mamy zay androany, menao teny zay tena hoe ampitombo finoana ao anatinay, anomery anay mba tena hoe tsy handeha araka ny nofo zay Jesosy malala amin'izao fiaina izao satria tena hoe miazakazaka tokoa Jesosy ny efa akaiky fahavianao ka tena hoe mbola navotsitra ao zany teninao masina izany, anome anay nery, anome anay finoana, anome anay tanjatsaina mba tsy handehananay araka ny nofo ray masonao fa tena hoe araka ny fanahy satria izay mandeha araka ny fanahy dia tena hoe ho feno hery, ho resy ny asa maizina isan-karazany ary tombo amin'ny fitiavana anao hatrany dia makasitraka Jesosy malalo tena hoe saotranao ny amin'ny teny namenao anay androany, hoentinay hamakivaky, hanakakaizana anao, hoentinay hitsena anao, tena hoe hanamasinana ny tenanay, tena hoe ahafahany mandresy Jesosy malalo ny amin'ny fakapanahy isan-karazany, ny amin'ny atokisanay Jesosy malalo fa ianao dia miara-mandeha aminay amin'ny zavatra rehetrarehetra izay atrehanay. Dia misaotra Jesosy, misaotra ray masonao, misaotra satria matoky izay fa tsisy na iray ary Jesosy malalo, tsisy na iray ary tena hoe voarainy izany teninao izany ny androany fa matoky izay fa ireo izay rehetra nalatrika teto androany dia tena hoe androso amin'ny fatokinanao, androso amin'ny fifikirana aminao ary androso tena hoe ametraka ny fiainana eo am-pelatananao fa tsy araka ny nofo, tsy handeha araka ny nofo intsony. Dia makasitraka Jesosy malalo ankehitriny izahay ray masonao mbola hananatra vavaka ho amin'ny firenenay, tsy miafina aminao izany firenena izany sy tena hoe anatin'ny fahalotona, ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana, ny aretina manao ny ataony ray masonao mamindraho amin'ny firenenay satria izany Jesosy malalo no mba vavaka sangatra ity sanaminy amin'ny raha anao fony izany firenena izany satria Jesosy malalo dia tena hoe ianao irery ihany azy ny antorana, ianao irery ihany azy ny tarainana. Jesosy avonjero tsy manaky alokana, avonjero ao any amin'ny ampitany ianjadiny aretina, ao tsy manam-bola, ao ianjadiny tsy fananana Jesosy miaritra trano, ao tsy fandriam-pahalemana, olona isan-karazany Jesosy afeny valotona amin'ny firenenay. Atreo araka ny aleben'indra fonao ray masina, atreo vahoakanao Jesosy malalo indrindra ny fianakavianay tsirairay avy izay niaritra torimaso amin'izao fotoana izao tena hoe atreo Jesosy malalo arovim-boaka na miditra na makaizany tany andehanany izy ireny rakofa ambany eritrao ray masinao, petraka am-pelatananao firenenay mba tena hoe rakofa amin'ilay ranao sabi Jesosy malalo ampitomboy hatrany ny finoana izay efa matoky aminao, ireo izay efa miantso mandohalika mitahikatsaka ny tabanao Jesosy atreo izy ireny Jesosy ampitomboy ihany koa ireo izay efa manery ny hatsaranao, manery ny teninao, mamory ny endrikenao dia atreo foana fiainan'izy ireny ray masina ary mamindrafo ianao Jesosy malalo ny amin'ny firenenay dia apetraka am-pelatananao ary vavaka rehetra sandratra teto androany mitondro bitika azy manopofona aminao anezam-bavaka izany dia mahatoky sy mihintsy Jesosy malalo fa ilay sara ketsy amin'izao fotoana izao mianjelinao masina ilay toby manodidina ilay tsirairay avy ary efa apetraka sahady eo am-pelatananao sabatany ny masina izao Jesosy ho fenerinao, ho feno fanamasinao kasi ny tsirairay avy indrindra ny connexion hiatrehana izany sabatanao masina izany dia apetraka am-pelatananao Jesosy malalo tontolo andronay ny mbola hiatrika torimaso dia nianjelinao masina ilay toby manodidina ilay tsirairay avy ireo miatrika azy kosa dia ianao miamery azy ireny tsirairay avy dia voninahitry ny anaranao irery ihany Jesosy malalo anaovana izay vavaka izany misaotra ny amin'ireo fanompoana tsirairay avy mitondra ny teny teto androany, misaotra ny amin'ireo nalatrika teto izay niatrika torimaso Jesosy tsy ataona tsinitsinina ilay izany fa tena hoe anretiko izy ireo andrahery avy aminao ary hitombo finoana dia misaotra Jesosy malalo voninahitra tolotra eo anao mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia, misaotra betsaka anarana-bavy amintsika ao anatin'izay
vavaka matsiro mamy zany vavaka izany a isaorantsika azy zany ary dia andriamanitra manaky le mpahasoavana nerana baviama amaly fitianao a dia mitombozy sy mitombo fahasoavana dia maherezatra rehetrany a jesosy any a ombanao hatrany tapitra tokoa ny fandarantsika misaotra anareo rehetra mpandray anjara teto androany eo nampavirodina vavaka fanomboana mampionona toroteny a nampaviama ny vavaka firenena misaotra anareo rehetra tonga teto androany fa raha tsy teto nareo nangingina teto izay dia mbola tsy tokony amin'irao lanitra jesosy ka tahin'ny tompo samy velonantsika raha pitso a amin'ny sivy maraintsika dia efa hiaraka eto indray raha pitso anatin'ny fotoam-bavaka sabata raha pitso maraina amin'ny sivy a miaraka amin'ny rahalatody sy rahalajonatantsika anatin'ny commencement ankira sy famotinana toroteny tapitra ny commencement ankira sy famotinana toroteny a dia miditra anaty zoom mandray isika rehetra zay hiatrika ny commencement hiara-natrika commencement aminay raha mamangeta hitan'izany ianao a dia mandefa SMP ampo dia menanao ny kodina zoom rehefa avy eo a raha pitso any amin'ny amin'ny raiky ambin'ny folo amin'ny folo sasany any tsika miditra anaty zoom daholo a miditra anaty commencement mivavaka ny ataontsika ao a tady an'andriamanitra manafana ny fotsika ho tian'andriamanitra dia manomboka amin'ny ray sasany amin'ny roa eo a ray ary amin'ny roa sasany tsika eo amin'ny roa eo zany a dia tonga eto mampionona mitondratsika anatin'ny fotoam-bavaka dia izay arahana toroteny sy fiderana eny ary miandry anao zay a miandry anao jesosy a samby raha zay manao ny sabata ho fafinaretana no ten'andriamanitra ary dia tena fafinaretantsika izany amin'ny sabata izany mitsahatra isika ny matory any fiadana koa mpinaminan-tsaina vitanao ny n'andriamanitra ndana makaina samitratra ny rapiso daholo a mahereza daholo a ho an'i jesosy a ny voninahitra amen